vary zay ataoko moa zany dia fikirakirana ny masomboly vovantiny dia misy ihany koa zany ny commercial moa hoentina micompense amin'izay semence na hoe masomboly zay zany ny sehatra iadidinay ao anatin'ny toby famokarana. Ny masomboly novokarina zany dia tsy mifidy toerana eto Madagasikara ankehitriny. Misy ireo mifidy toerana zany ohatra hoe ny makolika sy ny tsemaka sy ny ohatra karazany hafa dia natokana ho ana tsianaka fotsiny ohatra ny makolika. Misy kosa nefa ireo masomboly izay azo aparetaka manerana ny faritra eran'ny Madagasikara, zany hoe ireo faritra 20 afaka mamboly azy dia ireo masomboly tahaka ny tofazo mazakan'izany, ny X65 mazakan'izany dia le madikatra X648 koa mazakan'izany azo amorena amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara dia anananay masomboly avokoa zany. Ny vokatra eny an-tanimbary zany misy atao hoe lavitezaka tahaka ny hoe ny makolika zao ohatra lavitezaka satria mahatratra ny 20 andro mahery ny faharetany eny an-tsaha. Dia misy koa nefa ny foezaka tahaka ny X265 sy ny X648 izay telo volana mahery ny faharetany eny an-tsaha dia miakatra ny vary. Zay zany ny faharetan'ny vary eto Madagasikara, misy ny foezaka dia misy ny lavitezaka. Nanomboka hatramin'izay fanentanana nataon'ny ministera sy ireo mpiara-mombonantoka amin'ny projet zany dia manomboka zany efa mba miakatra zany ny tahampamokarany rantsasa. Raha ny anivony aloatra aloha zany jerena dia efa manomboka miala amin'ny 2 tonnes sy 63 tonnes, manomboka fa miakatra any amin'ny 3 tonnes sy 64 tonnes hatrany amin'ny 10 tonnes famokatra ankehitriny manaraka amin'ny drafitra sy ny fomba famolena ankehitriny. Man'ireo olona izay te hanaraka ny fomba famolena ankehitriny tahaka ny hitanareo maso zao ireny planche d'akoga dia azo natao eny an-tokotany. Misy koa zany ny ketra tanora dia manome tantsoloka izay manora eny anelanelany eny na ny fanafody ampiasain'ny olona dia izay koa ny zavatra isaorana indrindra ny ministra sy ny ministera nanomboka izao zany dia natomboka ny loatra ny fitsiriana ny nofotany ka miankina amin'ny fitsiriana ny nofotany iny no ahafahana mampirisika ny olona amin'ny zavatra tokony ampiasainy amin'ny tanimbary ahafahana vokatra.